Fa maninona ke ny vehivavy no lasa tsy mijoira rehefa milely. Voalohany valiny anankiray dia ny hoe rehefa mahafantatra vehivavy mampirafy lahy dia mihena ny tsirom-panantenana ao anatiny. Indraindray ihany koa madama mahatsiaro hoe marary izy rehefa miditra ilay bibita, ka noho izany mampatonga izy marary. Indraindray ohatra mbola maina ilay fory dia ampidiriny lisa ilay bibita dia lasa sarotra be na nidira izy ary fa mba mila hoe mandomando tsara izay vao ampidirina ilay bibita. Ary ny tena zava-dehibe dia hoe mila tsy maintsy romantika ny lehilahy. Miasa tsara ny tanana, diovina tsara ihany koa ny hoso dia feno taiko be lisany satria ny tanana tsy maintsy kitikitika tarehy, kitika nono, mety tsy maintsy ampidirina anaty fory dia mila tsy maintsy madio tsara ny vatany lahy rehetrarehetra dia mba mahay mikitikitika madama tsara, tsy betabetaina be kory fa safosafoina somary atao milamindamina moramora ilay izy. Tsara mihinana sakafo mampatanjaka ihany koa lisany mba mihinana hoe akondro ireo karazana voankazo maro isan-karazany dia afaka mihinana tsara lisany amin'izay mba matanjaka tsara ny vatana. Misotro ronono dia hajanona ihany koa ny toaka satria ny toaka dia mampalemy vatana sy ny sigara.